Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Androany ny anitsika manano mbola tsara amy vahoaka malagasy. So zany le resatsika androany. Aso traka tsara. Ay tena milay eo zao. Yes ay. Le afatra androany zany de tsotra be re olona. Hazavatsika androany ny tena marina amin'ny terme atao hoe 666. 666. Satria zay zavatra zay dia tsy fantatry ny malagasy ary tsy fantatry ny kristianina havana ka mety hahatafitoa anazy raha tsy hazavain'ny tenanay eto. 666, 666. Ilay mariky ny bibidia dia ho hazavaitsika eto. Satria dia zavatra loza be ho an'ny olombelona ary loza be ho an'ny tanindrazana ary loza be ho an'ny firenena. Inona moa zany le 666? Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary efa nahay masina no atao hoe 666. Averiko ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina no atao hoe 666. Ray, Zanaka sy fanahy masina. 666. Raha solofa tena vao mitenen'le 666 dia tratran'ny 666 le fandeha le izy. Zay zany le 666 amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina. Noho izany, qu'est-ce que ça veut dire messe? Any amin'ny afo be daholo averiko ihany tratran'ny 666 ary misy mariky ny bibidia daholo ny akamaroan'ny malagasy fa tsy fantany zany. Ka ho pahalalako azy androany. Pahalalako azy any. Tratran'ny 666 daholo ho vahoaka malagasy satria tratran'le amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina daholo. Jereo ny fiangonana rehetra kristianina fa misy lakroa daholo. Ny sasany mety nesorina le hoe razoky rasta taraiky teo amboniny teo dia hoe afaka izay fa ne rehefa efa tsy teo intsony le rasta. Tsy teo le rasta fa le plus mbola eo, ery amin'ny lohan'ny tempoly ary mbola iondrehana sady ivavahana. Fa tsy fantatrareo zany fa nareo mieritreritra mivavaka amin'Andriamanitra nareo. Fa tratran'ny 666 nareo. Zay ho hazavaiko aminareo ny tena mahafo be an'le 666 sy mahasatanika amin'ny fivavahana kristianina. Zay zavatra nolazaiko zay. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina, le Andriamanitra telo, zay Ray. Rehefa Ray dia Ray, rehefa telo dia telo fa tsy misy an'izany telo zay Ray sy Ray zay efatra sy dimy sy fito zany. Azonao le fandehan-javatra. Zay zavatra zay zany aty amin'ny Islam dia tena aty amin'ny Coran dia tena averimberina matetitetika sy
fototra fotoran'ny fivavahana, ary tsy aty amin'ny Islam rery ngamba zany fa ao amin'ilay fivavahana atao hoe monotheista, fivavahan'i Abraham, anankitelo izy: judaisme, kristianisme, islam. Fototra zany hoe monothéisme zany hoe tsotra be unicité de Dieu, fa tsy trinité fa unicité. Tsotra be ilay izy tany amin'ny concile de Nicée natsangan'le roa zany tena trinité zany, fa tsy Jesosy no niteny an'izany, tsy Jezo no niteny an'izany sy nitory an'izany. Jezo tsy niteny mihitsy hoe zany Andriamanitra, na hoe zany no zanak'alahy tokana an'Andriamanitra, zany zanak'Andriamanitra possible, satria mpino ny zanak'Andriamanitra? Fa raha lehilahy tokana kosa aloha dadapasy sy dadamobra, fonanjay aloha any tsa misy an'izany, tsa niteraka zany Zanahary satria tsy nanambady izy. Anao mbola configuration mbola meko ihany, tsy nanambady Andriamanitra, Zanahary tsy nanambady, safy tsy niteraka lahy tokana na vavy tokana na kambana na fitolahy na fitovavy. Zay ngy zany le izy, zay ngy zoky. Ka ny raha tena zavatra farak'izay zao le afatra ao anaty Coran, tsy andeferan'Andriamanitra ozy izy mampirafy azy, sisan'izay ozy izy mandefitra izy am'izay tiany andeferana, fa tsy andeferan-Janahary, tsy andeferan'Andriamanitra mampirafy azy. Eo mihitsy le zavatra nataon'ny zalahy namorona an'le kristianisma, nampirafesindry le rony Andriamanitra. Telo izy le Andriamanitra, nasondrotry le rony zany, teo amin'ny laharan'ny Zanahary, Jesosy sy Maria. Fa le Maria taty aoriana mody navadika fanamasina tampoka am'izay. Fa resaka associationnisme ihany zany zavatra rehetrarehetra zany. Zany hoe mampitovy laharana amin-Janahary ny zavatra noforonina, nakaronao teo amin'ny voninahin-Janahary zany ny zavatra noforonin-Janahary, zay ny fahotana mahafaty. Zay ny fahotana mahafaty indrindra eto ambonin'ny tany, tsy ahatonga anao velively any amin'ny paradisa mandrakizay, zay filozofia anankiray izay. Mampitovy an'Andriamanitra amin'ny zavatra noforoniny sy ny zavatra nohariany, tsy andeferan-Janahary zay. Zay mihitsy le hitsakitsahantsika kristianina am'le hoe trinité, am'le hoe Jesosy Andriamanitra. Sady Andriamanitra, Jesosy ny zanak'Andriamanitra, Jesosy de tsy fantatra intsony. Hoe ny zanany ihany ve ny rainy sa ny ray ihany ve no ny zanany, dia ahoana ary zany? Matematika anareo zany razoky. Eto aho de mikozy aminareo siantifika rehetrarehetra zoky be rehetrarehetra. Resin-jay ioby kely nareo am'ty lafinin'izay mitoraka ity. Tsy fantatsareo ge zany? Unicité ho fa tsy trinité. Vo trinité de diso ny zavatra rehetrarehetra, diso daholo, any amin'ny afo be daholo, tsy ho tonga any paradisa mandrakizay. Satria tsy azo ampirafesan'Andriamanitra. Ao anaty baiboly zany misy indisy, didy voalohany, aza manan'Andriamanitra akoatran'ny Allah. Didy voalohany ao amin'ny baiboly. Fa Andriamanitra Zanahary dia Andriamanitra saro-piaro. Mamaly soa am'izay ty azy hatrany amin'ny taranaka faharivo, ary mamaly ratsy an'izay tsy ty azy hatrany amin'ny taranaka fahafiry, fahaefatra. Yes sir.
io le zavatra azavaiko androany, secret zany avokako zany fa zany hoe tsy maninona. Zany zay izaho mizara ny secret azo. Na mizara ny secret aho.